Salama daholo androany isika dia ndao indray raha hiresaka ny vaovao izay nalaza tamin'ity androandroany ity moa ny fahareseny kandida Lalateny Rakotondrazafy tao amin'ny distriktan'ny Faratsy tao ka mazava ho azy izany fa i kandida Mily na Ramilson Nomenjanahary no nivoaka mpandresy tao amin'ny distriktan'ny Faratsy izay isan'ny kandida izay natolotry ny vovonan'ny firaisan-kina tao Faratsy tao moa izany kandida Mily izany. Ka manoloana izany rehetra izany dia samy nandefa hafatra ny andaniny sy ny ankilany na i Lalateny Rakotondrazafy izany na ihany koa ny kandida Mily izay samy nanao fanambarana tamin'ity androandroany ity. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa amin'ny sesy tao matahotagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialohan'ny idirantsika amin'ny ambangovangony mahakasika an'izay hafatra izay nalefany ireo kandida anankiroa izany hoe Milson Nomenjanahary sy Lalateny Rakotondrazafy izany izay samby nirotsaka fidina tao amin'ny distriktan'ny Faratsy tao dia tsara ny mahafantatra ireto vaovao manaraka ireto. Nankalaza ny fetiny 24 Jona isika tamin'iny andro maliny. Ankoatra ny mahafetiny fahalevantena azy dia antsoina ihany koa hoe fetiny folo alindahy ny 24 Jona satria ny 24 Jona taona 1700 no nanao match voalohany teo Mahamasina ny tafika malagasy amin'ny maha Republikan'i Madagasikara. Ny tafika malagasy sy ny gendarmerie am-pirenena no antsoina hoe folo alindahy. Manodidina ny 12 mianadahy no mandrafitra ny folo alindahy malagasy raha antarehy marika farany navoaka ny International Institute for Strategic Study tamin'ny taona 1712. Tafika 512. Mitsinjara ho tafika Antanety 512. Tafika Andranomasina 500. Tafika Anabakabaka 500. Gendarmerie am-pirenena 109. Tao anatiny izay fankalazana ny fetiny 24 Jona izay hatrany matso teny Mahamasina nisy nikasa hamono i Andriamatoa Andry Rajoelina. Administrateur civil anankiray voalaza fa nikasa hifofo any Andriamatoa Andry Rajoelina no nisamborina teny Mahamasina tamin'ny Malomaraina nandritra ny maso lehibe ho fanamarihana ny fetim-pirenena. Voatazona ao amin'ny brigade criminelle Anosy hatao famotorana izy. Nipetraka teo amin'ny toerana VIP izy raha voatonga teny Mahamasina. Taorian'izay nisy nilaza fa tsy natokana ho azy io toerana io ka nomena toerana hafa. Tamin'ny fotoana nifindran'ny toerana iny no nisamborana azy ka izao atao famotorana izao. Andrasana araka izany izay ho fizotrany izany toedra raha izany. Manoloana izay fisamborana izay mo dia naneho ny heviny i Paolo Emilio izay isan'ny lohandohany ao amin'izany administrateur civil izany nilaza ny tenany fa tsy mendrika ny zavatra toa ireny. Raha toa ka tsy tiana hakany amin'ilay lanonana ilay olona dia tsy tokony nomena fanasana ho hiatrany Paolo Emilio fa nomena fanasana ilay olona dia rehefa aveo samborina tahaka an'izany amin'ny zavatra izay mbola tsy dia ananana proof loatra ho izy ka dia eo ampiandrasana an'izay toy ny raha zay mo isika rehetra amin'izao fotoana izao. Ora vitsy taorian'izay anefa dia nilaza ilay administrateur civil tao amin'ny page Facebook ny tao fa efa nilamina izy iny. Tsy arrestation akory ilay izy ho izy fa diso ilay voalaza. Etsy andan'izay raha famonam-pitsara olona akaiky azy ihany no nahavandoza. Miraitsy kombakomba misy 20 no voasaringotra amin'ity raha ity. Ny sipany sy ny mpamiliany no namono an'ilay mpitsara avy any Mahajanga izay efa nolazaina tao amin'ny Facebook tao anatin'ny andro vitsivitsy lasa izay. Tsy olon-kafa fa dia olona ankaiky izay nametrahany ilay mpitsara fatokisana ireto olona izay namono azy ireto. Nanao ny fikarohana teo anivon'ny BC2 ka lehilahy raiky amin'ny 30 taona izay mpamily n'ilay mpitsara no voasambotra teny alatsinain'ny Ambazaha ny 17 Jona 2024 lasa teo. Niaiky ny heloka vitany ity farany ary nilaza fa nisakaizany no naniraka azy hamono ilay mpitsara. Nampanantena azy sprinter iray io sakaizany io raha vitany mamono ilay mpitsara.
nanondro ny namany misy roa hafa izay nanampy azy mivantana tamin'ny famonona sy ny toerana nantrihan'izy ireo ny vata mangatsika ny laimpitsara ity mpamily ity. Tsy lavitra nitrano fonenany ity lehilahy ity no nantrihana ny razana. Nahazo alalana tamin'ireo ray aman-dreniny ity farany mba hanitrika ny razana teo amin'ny tokotany misy azy ireo. Mbola nampian'ireo fianakaviana ihany koa izy tamin'izany resaka fandavahana ny lavaka nandevenana ny razana izany. Fantatra fa efa lasa n'ilay vehivavy sakaizan'ity mpamily ity izay naniraka hamony io mpitsara io ny vola tany amin'ny banky sy ny fiara. Ka noho izany dia natolotra fitsarana tamin'ity androandroany ity ireo olona rehetra izay voarorohy tamin'ity resaka famonoana mpitsara ity. Fantatra tamin'ity androandroany ity fa voafidy solombavam-bahoaka ao Faratsiho i Milson no Menjanahary na i Mily moa ny afantarany be sy ny maro azy. Araky ny fampahafantarana izay nataony HCC tamin'ity androandroany maraina ity, izay natolotry ny volan'ny firaisan-kina moa izany Milson Menjanahary izany. Ka izy araka izany no député ny Madagasikara voafidy ao amin'ny distrikany Faratsiho ao. Resy ny araka izany Ilalateny Rakotondrazafy izay kandida natolotry ny Irmara miaraka amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Ity farany moa ny aiky ny fahareseny ary ny arahaba any député vaovao. Niavaka araka izany nandraisan'ny maro ny fanapahana mahakasika ny distrikany Faratsiho satria horakoraka tsy fandrenesana ny tao amin'ny HCC taorian'ny fanononana ny didy nampandresy any kandida Mily ao Faratsiho ao rehefa niaina tao anatin'ny tebiteby tao anatin'ny fotoana lavalava izay. Ka tao anatin'izay fiarabana izay dia niarahaba an'ity député ity moa i Lalatina Rakotondrazafy izay kandida izay nifanindrana tamin'ny tao Faratsiho tao. Miarahaba ny solombavam-bahoaka ny Faratsiho vaovao raha Milson Menjanahary ho isatrany mirary azy tena hiasa ho an'ny vahoaka ho ihatrany Lalatina Rakotondrazafy izay kandida natolotry ny vonan'ny Irmara izika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay nanaiky ny vokatra izay navoaka ny HCC. Mankasitraka foana ny vahoaka ny Faratsiho ary mankahery anireo ekipa rehetra tsy ankanavaka. Aza manahy fa tsy asakana antsika tsy hanohy ny asa efa natomboka rehetra izany ary tsy masakana antsika tsy hanohy ny asa ho an'ny distrikany Faratsiho izay mamintsika loatra. Niadiny marina isika nijoro tamin'ny fahamarinana hatramin'ny farany ary matoa nisy biro fantatsambato ny fanana ny vatany mifanindrana dia nisy tokoa ny tsy fanarandalana tao kanefa natao nandresy ihany moa izy ka dia izany no hitany HCC fa mety. Dia manaiky isika ho hiatrany ity ministra teo aloha ity nandritra ny fiverenan'ny filoha Rajoelina teo amin'ny fitondrana ity. Ny fisaorana Andriamanitra neno namarana ny Lalatina Rakotondrazafy izay fanambarana izay. Hita soritra araka izany fa tena maharary anireo kandida izay tsy lany izao voka-pifidianana navoaka tamin'ity androandroany ity. Fa io moa zany ny vahoaka no misafidy ka dia izy ireo no mahafantatra ny olona izay afaka ametrahan'izy ireo fitokisana ao anatin'ny 5 taona manaraka eo izay olona rehetra heverin'ireo vahoaka fa hisolo vava azy ireo. Ka efa ireny moa zany ny didy izay navoaka ny HCC tamin'ity androandroany ity manoloana an'izay voka-pifidianana solombavam-bahoaka amin'ny fomba ofisialy izay ka tsy misy azo ivalozana tsony amin'izay ka dia mankahery anireo resy rehetra ary mirary soa ho an'ireo izay nivoaka mpandresy tamin'izany mba havita ny asa amanadidy izay andreketan'izy ireo ao anatin'ny 5 taona manaraka be zao. Ainganeky ka ho tena fitiavana ny vahoaka sy ny faritra tsirairay avy izay niritsahan'izy ireo no antony iasan'izy ireo mandritra izay 5 taona izay fa tsy sanatria ka hoe hitady tombotsoa manokana fotsiny. Izay no masaka azona rozy tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny misy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.